Fahatezerana ara-drariny izay nasehon'Andriamanitra. Izany aloha hevitra tokana izany no anasako anao indray amin'ity andro ity. Ampifaliana indray no ifampiarabana antsika tsiraray avy natrarana izao fotoana sarobidy izao, ary dia tononona ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny andiniantsika izao dinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay no fitiavanao anay ka afaka manana ity fotoana efa mahazatra anay ity izahay. Ingeny ny fahasoavanao aminay mandrakariva, ary ianao amela ny tsy fantanteranay. Mangataka ihany koa izay ny fanena masina mba arotsaka ao vatravatra ao am-ponay sy izao miara-midinika amiko izao, mba hametraka ny teninao ary hanazava ny teninao aminay tsiraray ihany koa. Dia mitahianay fa nivavaka tononona amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ry mpiara-midinika namana isany, na dia misy aza endrika fahatezerana maro tsy araka ny tokony ho izy, ny Baiboly dia mampianatra antsika kosa fa misy fahatezerana ara-drariny. Misy fahatezerana ara-drariny. Dia ine aka ohatra anankiray isika. Aleo fisaran-tsaina hoe manara-maso ny zanankely telo taona milalao tokotany, ny renim-pianakaviana faly manara-maso ny zanany eo, milalao tampotampoka eo indro misy lehilahy izay mamely tampoka ilay zanany. Manahoana ny fihetsika ty renim-pianakaviana? Tsy tokony tezitra ve izy? Mazava loatra fa tsy hiteny amin'ny lehilahy izy manao misaotra anao fa te kapohanao sy ny velesinao ny zanako. Fa ara-dalàna tezitra izy satria fihetsika zay tsy araka ny tokony ho izy nateon'ity lehilahy ity. Fahatezerany vokatry ny fitiavana izany toe-javatra izany. Ary manampy antsika hatakatra ny mahara-drariny ny fahatezeran'Andriamanitra. Andeha hosarihako ny sainao hijery tantara anankiray ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matthieu toko faha-raika amby roapolo. Filazantsara Matthieu toko faha-raika amby roapolo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo no vakitsika. Diniantsika eo manahoana ny fihetsiky Jesosy manoloana ny fomba ampiasana ny tempoly. Ary mba hijerentsika ihany koa hoe manahoana ny fihetsika-Andriamanitra ny fahatezerin'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra tsy ara-drariny anankiray. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra teo kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo kianjan'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Dia hoy Jesosy, hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Tsika tsara eo, Jesosy miditra teo amin'ny tempoly. Hivavaka mazava ho azy fa andeha hiresaka amin'ny rainy izy, hivavaka. Fa ny zavatra hitana nefa ary niteraka fihetsem-po, niteraka fanampom-masina teo amin'ny Jesosy, ny zavatra hitany masony, indro fitabataba teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Fivarotana, fifanakalozana maro samihafa. Inona ny zavatra nitranga teo? Tsy hita teo ny fahamasinan'ilay tempoly. Vokatry toe-javatra izay nandray fepetra Jesosy ary ny teny mafy, ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho trano fieren'ny jiolahy. Lasa toerana fanararaotana ireo mpitondra tena sy ny kiamboty ary ny mahantra ny kianjo amin'ny tempoly. Nampiasain'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany hangalara sy hampahoriana ireo marifo-ndrindra ny tempoly sy ny fanampom-pivavahana. Kanefa toerana izay tokony hanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra mamela heloka sy manadio ny mpanota izany. Moa very mpiara-midinika amiko, tsy raro ny vera tezitra tokoa Jesosy manoloana izany fahavetavetana izay atao eo amin'ny tempoliny izany. Fahatezerana ara-drariny
naseho an'Andriamanitra izany. Ao amin'ny filazantsara Marka 10 de jery ihany koa tsika tantara anankiray. Marka 10 ka ny 7:10 sy ny 11:10 de ny tantara zay nitondrana zaza ho eo amin'i Jesosy. Zao ny voalaza le teny aminara Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba miatrahany tanana. Jesosy mitondrana an'ireo zanaka mba miatraha tanana. Fa ny mpiana ny teny mafy ireny. Aza manatona. Manelingelina an' Jesosy ianareo. Aza manatona. Nandraro. 9:10. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy. Avelao ny zaza anatona ary aza rarana fa ny toazy ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Marka 10. Ahitantsika tantara anankiray indray. Filazantsara Marka 10. Filazantsara Marka 10 ka ny 4 ka hatramin'ny 5. 7 ka hatramin'ny 5 azafady. De hoy Jesosy tamin'ilay lalahy maty tanana mitsangana etsy afovoany. Tantara nitranga tao amin'ny sinagoga indray ty tantara ity tamin'ny andro sabata. 4. Ary koa izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa va sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy niteny nety niteny ny olona. 5. Ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo noho ny amafin'ny fony, de hoy izy tamin'ny rahalehilahy, ahinjiro ny tananao. De nahinjiny ka dia sitrana ny tanany. Ilay tantara faharoa de voalohany de milaza fa nitondra zazana keo amin'i Jesosy ny olona de niteny mafy ny mpiandro. Tezitra Jesosy. Aradarina. Ara-dalàna zany fihetsika Jesosy zany satria hoy Jesosy hoe antoantony zaza itony ny fanjakan'Andriamanitra, aza rarana izy. Ny faharoa indray de zao, tao amin'ny sinagoga nitranga ny toe-javatra. Nitady zay hampanganan Jesosy mantsy ny fariseo tamin'izay fotoana izay hoe mpandika sabata Jesosy no nasitranan'ny olona tamin'ny andro sabata. De nanontany izy ireo hoe inona nanontany Jesosy manao inona no mety ny manao soa sa ny mahafaty? Tamin'io fotoana io de nijery azy tamin'ny fahatezerana Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fijery no nanehon'ny Kristy ny fahatezerana, no ny alahelo Jesosy ny amafy ny fony izy ireo. De nositrany atezerana aradrariny vokatry ny fitiavana no nasehon'ny Kristy eto amin'ny tantara ity. Tsy tokony ho tezitra amin'ny ratsy tokoa ve ny fitiavana? Indrindra amin'ny zalatsy tia ka asiana ratsy. Marina. Tezitra fahatezerana aradrariny no nasehon'Andriamanitra. Saingy zao tokony hitandrina isika mandraindray ararotsika ny fahatezerantsika. Ka hitandrina isika mba tsy hiezaka namarina ny fahatezerantsika feno fitiavan-tena ho toy ny fahatezerana aradrariny. Androany raha hiatrika tontolo andro ianao, mety isy fahatezerana mitranga tampoka eo aminao. Mametraka fanontaniana, aradrariny ve sa tsy aradrariny? Andriamanitra ne hitantana anao indray, ampisaintsaina anao azany dindinika izany, ka atsapanao aiza ho aiza eo ny zalatsy mety no anehoanao fahatezerana. Kanefa aiza ho aiza amin'ny toe-javatra no anehoanao ny fahanginanao. Ny tompony hitantana anomeny taridalana rehetra mba hananao fahendrena hipetrehana ry toe-javatra maro samihafa ny vavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao indray izahay, afaka nandinika izany teninao izany, ampitoera ty anatinay ny teninao ary ampio izahay mba hapiatra izy ireny eo amin'ny andavana. Anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.